Efa teto amin'ity toerana ity tsika raha tsaroanao mpanaraka ny fandaharana zao karazan-java-maniry fahita any atsimo zao no antsoina hoe fantsiolitra tadiditsika tsara reny misy singa mahasitrana ao anatin'ireny zava-maniry ireny. Anio dia mbola hotohizantsika ny fanadihadiana mahakasika ireo toeram-pikojakojana sy fambolena ireo zava-maniry fanao fanafody ety anivon'ity Kinarapa ity. Misy amin'ireo zava-maniry ireo no efa nahitana voka-pikarohana maro, misy ny mbola eo ampanaovana ny fikarohana ihany koa. Manamarika zavatra maro raha ny fandaharana hitantsika tamin'ny farany teto fa ny fanafody izay mivoaka ankehitriny indrindra fa tamin'izao vanim-potoana ny antsoina hoe Covid-19 izao dia misy notsongaina tamin'ireo zava-maniry hitantsika ireo nentina nanasitranana sy nanamaivanana ny aretina izay nitranga saika manerana izao tontolo izao. Anio ary dia hamantatra toerana sy zava-maniry hafa indray isika. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, anasananao ny fandaharana. Anio tsika hamantatra kosa ny hoe jardin botanika. Ity zany ampahany anankiray ato anatin'ity toerana misy ny Kinarapa ity. Misy telo izy io inona sy inona avy ireo zava-maniry misy ato azo sokajianao firy izy ireo? Eto tsika dia amin'ny jardin botanika ambolena zava-maniry fanao fanafody. Eto amin'ny Kinarapa irery ihany no misy ny jardin botanika fanaovana fanafody lehibe indrindra eto Madagasikara satria amin'izay anankitelo izay dia misy zava-maniry fanao fanafody maniry 300 karazana ato. Ka ao anatin'ireo 300 karazana ireo dia ny 10 amin'ireo tsy hita raha tsy eto Madagasikara irery ihany, izany hoe endémique izany. Dia ny tantaran'izy ity moa izany ilay anankiray atsy ambadika naorin'ireo mpikaroka zoky, anisan'izany ny professeur Rabesa Zafery Antoine. Tamin'izany fotoanandroizany dia manao extension fanitarana tsikelikely ny Kinarapa arakaraka ny itombony zava-maniry izay ambolena ato. Ohatran'izay sy ohatran'izay no tantarany. Dia ity zany efa tany amin'ny taona 2010 no tena no hatsarainy. Fa ny anankiray atsy amin'ny ilany kosa dia tamin'ny taona 2014 no nanomboka no hatsarainay. Ankoatran'ireo zava-maniry madinidinika io misy zava-maniry avo be, misy andramena. Io tazako ao aoriana io ilaina fanafody koa izy io. Palissandre na andramena ohatran'izany moa no anarany. Anaran'ny fahalalana azy fa dalbergia izy ho an'ny fikarohana. Izy io dia tena ilaina tokoa amin'ny fitsaboana. Ny tena malaza dia ireny aretina toratorana ireny no ampiasan'ny fitsaboana nentim-paharazana ny andramena. Raha ohatra ka jerena ireo zava-maniry ireo, inona no tena fampiasa matetika amin'ny fikarohana? Ny tena fampiasa amin'ny fikarohana amin'izao amin'ny ankapobeny aloha izany ireo rehetrarehetra eo efa nampiasaina tamin'ny fikarohana daholo. Fa anisan'ny malaza ny zahana. Ny zahana io moa zao ilay zava-maniry ny zahana fantatra amin'ny anarana siantifika hoe Philhartron madagascarensis. Dia hiasana eto amin'ny Kinarapa anaovana fikarohana eto izay efa madivadiva ho vita ny fikarohana azy. Fa ny tena ampiasana azy moa dia ny avizanana, ny kohaka, ny tosi-drà. Ohatran'izay ny tena ampiasana ny zahana. Ity zao baobab ty. Raha ity toerana ity manana ny endrika manokana ary ahitana karazana zava-maniry maromaro. Aty amin'ny tapany andrefana ity toerana ity zao no misy an'ity baobab ty. Manao ahoana no mikasika an'ity jardin botanika? Ity jardin botanika ity zany zao dia natao miendrika Madagasikara. Dia rehefa natao miendrika Madagasikara izay izy dia nambolena arakaraka ny faritra ny eviny ny zava-maniry
ato, izany hoe aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara tsika misy atsika amin'izao dia baobab no hitantsika eto satria ny baobab dia avy any amin'ny anisan'ny misy azy any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara. Izany hoe any zany zao misy ireo zao misy manga ry. Ya, i manga io zao mahevaeva tanàna ao io. Io no tena misy azy. Ie, dia ohatran'izany betsaka eo ohatra hoe tapia any afovoantany. Dia misy borona any amin'ny faritra ny faritra Betsileo. Ry atsimo ry zao ilay zava-maniry any amin'ny faritra any amin'ny faritra atsimo, misy ronono, misy tsilo any amin'ny faritra Androy. Dia ohatrohatran'izay no nanaovana an'ity toerana ity. Endrika Madagasikara mihitsy izy ity zany raha ny fahitana. Ya, izay indrindra ilay izy tamin'ny taona firy ity tamin'ny taona 2024 no nanaovana an'ity voalohany. Dia tamin'izay zany no nambolena nyreto ny akabeazan'izy reto. Talohan'izay fotoan'izay izy ity nambolena nanaovana fanandramana ravitsara, manta dia manta ilay tany. Noho izany tsy afaka naniry mafy mihitsy ilay ravitsara dia nitady hevitra izay hoe ahoana ny fomba hanomezan-danja an'ity tany ity. Dia izay no nahatonga anay nanapa-kevitra hoe andao ataontsika an'izay jardin botanique de plantes médicinales de Madagascar, ny endrika Madagasikara izay ka raha vao mandeha eto ianao dia mahafantatra hoe any Toamasina misy zava-maniry ohatran'izao fanao fanafody. Mikisaka voatany ianao dia mahita misy zava-maniry ohatr'izao fanao fanafody, tonga aty amin'ny ilany andrefana ianao dia ohatr'izay ihany koa. Tato anatin'ity ala ato an-damosiny ity no nisantarantsika ny famantarana ny tontolo manodidina ny toeram-pikarohana tetỳ amin'ny Centre National d'Application de Recherche Pharmaceutique na CNARP. Andiam-pandarana maromaro no narahintsika teto ary nahafantarantsika ny lanja sy toerany antsoina hoe toeram-pikarohana. Misy sokajiny maro fa ny tena mibahatoerana teto dia ilay toerana ambolena an'ilay zava-maniry fanao fanafody. Ramatoa-Tale amin'ny farana ny fandaharana inona no azo marihana tao anatin'izay atao hoe fanadihadiana ny rahantsika nanatateraka teto izay? Ny zavatra fanamarihana lehibe ho atao dia izao hoe anisan'ny ivon-toeram-pikarohana lehibe anankiray eto amintsika eto Madagasikara ny CNARP. Fikarohana feno no ao anatin'izany CNARP izany. Fikarohana feno raha ohatra ka amin'ny resaka hoe fikarohana ao anatin'izany zava-maniry fanao fanafody sy ho ahatonga anazy ho lasa fanafody izany no ho tantaraintsika sy ho tanterahana teto. Feno satria hoy izy hoe mitomboka tsy hoe maka n'ilay zava-maniry anaty ala fotsiny izahay, tsy hoe mijery azy any anaty laboratoire fotsiny izahay arak'ilay nitantaraintsika teo, fa hoe hatramin'ny hoe ahoana ny atao raha ohatra ka hoe verenana ambolena ity, ahoana ny atao ity zava-maniry ity, ahoana ny atao mba hiarovana an'ilay zava-maniry ihany koa, ahoana ny atao mba misy lafiny marobe zany hamerenana ilay zava-maniry any anatin'ny toerana nisy avy tsirairay avy. Izay zany izay lafiny izay zany dia lafiny anankiray hafa ihany koa izay navoakantsika tao anatin'ny fandaharana rano. Hita sy tsapa tato ato fa ny tombontsy tsy izy ireo olona ny misisika sy mibodo ireo tany ampiasain'ny fikarohana, misisika sy mibodo amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Izany indrindra ny hitondrana fanamarihana, hitondrana fanazavana ary hitondrana fanantanana eto satria ireny toerana ireny dia toerana natao anaovana fikarohana tokoa, natao anaovana ireo fanandramana isan-karazany, natao ampiarana ihany koa ny fikarohana ary indrindra natao hanofanana ireo zanantsika mandranto fianarana amin'ny université amin'ny alalan'ny fanofanana azy ireo
ny famarana ny fianarany ka ny diplôma. Izany no atao dia mampifandrindra ny fianarana rataoviny zareo amin'ny anjery manontolo amin'ny fikarohana atao mba amaly mandrakariva ny filamin'ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana firenena. Izay zany ny tondrana fanentanana eto manentana antsika rehetra tokony andraikitra isan-tsokajiny mba hifanomitanana aminay aty amin'ny fikarohana mba hiara ijoro ireny toerana ireny izay araka ny voalazako teo dia no avy ny taranakitsika no avy ny fikarohana fampandrosoana firenena mihitsy no atao amin'ireny toerana ireny. Efa voalaza teto ny mahakasika ny knarpa izay toerana misy toerana anangonana ireo zava-maniry izay hita fa efa mahomby ahitana vokatsoa amin'ny fikarohana fanafody. Fa ny tranga voaingana zao dia mahakasika ny tanin'ny voafifaha any amin'ny komina ny Mitsinjo faritra Tsimondrefana. Tapitra ny fandarantsika amin'ny fandarana manaraka dia jery lohahevitra hafa indray isika mametraka mandram-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.